diffuser votre annonce. Découvrez Avastar, un service de sécurité et de confidentialité.
Isananaye Sautenizo Esabachanirai Pamyawa Pundina Vous avez trouvé votre prochaine voiture? Pas de problème. Sur AutoHero, notre offre de voitures location plus Niary fanomeravantsika amin'izao harivariva zao ary ialana tsiny fa tara satria tena asehoko anareo mihitsy hoe tony zao mbola ianao manko tsy hoe manao mandray anjara amin'izany campagne présidentielle zany aty de misy nanona fotsiny ary amin'ny 4 pièces na ohatra hoe mivorivory à gauche à droite ery fa tsy maintsy mandeha ihany koa ianao terrain ary mitsapa an'izany atao hoe alalin'ny rano
avy nanao tractage tamina gara zao, garana métro na metro filaza azy, dia zay no natarany tena ary ialana tsiny. Ary ny zavatra tena mahafaly moa zany aravaina aloha tompoko, poa-tratroka. Ny mahafaly de fotoana iray anisan'ny hoe rehefa mandeha terrain ohatran'ireny de mifankahita amin'ny malagasy mpiray tanindrazana qui vous accueille vraiment de manière sympathique, très gentil et qui rassure hoe zay de tonga de mahafantatra hoe monsieur Fleury, za mpanaraka anao amin'ny Facebook sy ny karazany, zay hifidy Emmanuel Macron, de tonga de maka prospectus na brochure anankifolo, roapolo ohatran'izany. Mahafinaritra be androany zao dia nanomboka tamin'ny 5 ny tenako nanao tractage niaraka tamin'ny ekipako tamina gara métro anankiray, terminal moa zany, dia tsy hoe terminal moa zany fa andalovana métro ary be olona mivoaka eo, dia nanao teo zay ary nisy malagasy anankidimy, enina teo eo no nifanena teo ary nifampiresaka. C'était vraiment sympathique ary tena misaotra nareo reto satria tsy napoiziko hoe bien accueilli ohatran'ireny ny zavatra ataoko sy ny fandraisanareo azy, ary ny tena zavatra tena mi-impressionné anahy mahafantatra an'le zavatra ataoko noho izany nareo zay no tena nahataitra ahy sady le tout de suite nareo tonga de miantso mandefa ny numéro anareo rehefa avy nomeko anareo ny numéroako. Misy amin'izy ireny mipetraka amin'ny manodidina ety akaikaikina ety ihany ary misy mianatra amina université, misy miasa ohatran'izany ary tena mahafinaritra de tanora le izy de gaga ianao hoe reto tanora reto zany manaraka ny fiainana politika frantsay satria amin'izy anankidimy ireo zany ny anankiefatra manana c'est-à-dire français d'origine malgache, fa ianao zany mieritreritra eo de mahita anao hoe manaraka ny fiainana politika, sosialy, économique à la fois ny Frantsa sy Madagasikara. Le raha izay moa de miteny hoe tiako be le teninao hoe amin'ny toerana ipetrahanao de tokony s'impliquer ianao am'le vie politique, vie économique, sociale, tsy voatery hoe politika fa na manao sosialy ary ianao ao anatin'le izy na environnemental ao anatin'le toerana ipetrahanao de efa karazana signe d'intégration zay na implication anatina processus anankiray satria ny tena marina de zao, raha ohatra anao very le ety ambonin'ny tony tany tony ka ohatra ianao mieritreritra fotsiny hoe mianatra na hoe miasa de mitady vola de vita ny asa de misitrika ao an-trano dia na miasa saina sy olona ao na mampiada tena tsy olona ao, tsy manana mission qui puisse vous motiver, qui puisse vous occuper pour les causes qui sont, on va dire pour l'intérêt général, pour l'intérêt commun, de hitako hoe ohatran'ny tsisy valany ihany raha ohatra hoe olona tokony afaka miservir ny entourage, ny environnement immédiat sy ny karazany. Hitako hoe raha amiko manokana zany dia c'est pas que les gens en question vivent en autarcie, mais vivent vraiment de manière isolée, sans qu'ils s'impliquent dans la vie de leur département, de leur commune, de leur mairie, ou même dans des associations malgaches, tout simplement pour servir, pour aider, pour être utile, sans vraiment se mettre en exergue hoe za manao an'zao. Misy koa manko olona manao ohatran'izay hoe mila doka izy, mila fisesehoina izy amin'ny zavatra atao, tsy izay loatra le izy fa
être là pour le mieux vivre. Niamak zay no principako zany a, pour le mieux vivre ka n'iza n'iza mikritika anahako am'zany na manao observation dia personnellement ny ahy tsy rarahako fa rehefa manao ahako de ampy ahy zay. Matetika manko ny tsy manao ihany no misy taimbava ary ny tsy manao ihany no manana ho tenenina amin'ny fanaratsiana ny zavatra ataon'ny hafa. Ceci étant, ny fanaovana an'zany rehetra rehetra zany a, de tsy midika hoe voatery hisy takalony na hoe vous faites ça de manière intéressée na objectif matériel, confort personnel, non, le izy tena hoe andraso hoe vetivety tokoa ity. Oui, l'izy tena hoe c'est pas pour le à la limite, c'est une recherche philosophique, morale, être en contact avec les gens, faire des échanges intellectuels, satria ny fankanesanao manantona ny olona, atonony olona amin'ny zavatra positif pour l'amélioration de votre cadre de vie, pas de manière logistique, mais surtout dans la tête, dia notonono ny anaranao moaly, tsy azoko raozy kely andrenavana. Dia zavatra tena important ary ho anahako manokana aloha dia ça peut me servir, ça peut m'enrichir dans les intellectuellement et moralement amin'ny fiainako andavanandro. Donc amiko zany ça me motive beaucoup d'aller aider les autres, servir, être là, utile dans la vie sociale, économique de ma mairie, de ma commune, de mon département, de mon pays et là où je suis quoi. Donc ny resakantsika androany a dia hiresakantsika momba ny resaka atao hoe manipulation de masse satria ilaina resahana ihany zany na ny aty amin'ny firenena tena hoe mandroso ary a, dia tratran'io manipulation de masse io maika moa fa hoe Madagasikara dia tena vulnérable mihitsy le vahoaka amin'ny resaka manipulation de masse io ary ny zavatra tena grave de zao efa nazavaiko taminareo any hoe mba vakio le boky le hoe harcèlement moral iny a, fa édition 96 angambany izay a, fa tena lazaiko anareo fa grave noho ny raha ny lalàna européenne sy ny amerikana zany du moins amin'ny pays occidental efa considéré ohatran'ny hoe crime zany ny resaka harcèlement moral na ny manipulation morale. Zany zavatra zany fivoarana tao anatin'ny atao hoe 5 taona, 3 taona tokony ho fantatrin'ny malagasy ary tokony ho tsara ihany ifampilatsana ary ifampizarana. Mazava ho azy ao anatin'izay resaka manipulation de masse zay no andraisandraisako ny zavatra tokony tenenina sy tokony valiana eto amin'itony fandaharana itony satria tsy maintsy ihany misy resaka valiana eny antsefatsefany eny sans qu'on ne prenne beaucoup d'importance sur le sujet en question parce que atoloko anareo hoe inona ny manipulation ao anatin'ny zavatra anankiray tenenina na zavatra anankiray tiana ampitaina kafana anaovana zavatra anankiray. Daholo eno amin'ny indilitsika tamin'izany moa mbola atao boky ilazao daholo.
fitiavana izao tontolo izao. Non hanno l'ora di aiuto e favore vedi tammini gialli e le lunare già e totali. Découvrez Avastoine. Ilazoni famantegere, sensi mama non te diana, pipalina, batizai. Antara non sai mai, non mi dice la mala, ire un desai, la mia sì, picciavana, risai tu risai. Non hanno l'ora di aiuto e favore vedi cammini gialli in una già e tontani picchiavano esatto tu sai. Non hanno l'ora di aiuto e favore vedi cammini gialli in una già e tontani. Isai mana mafi futuri uirahu teni suani si etanirai tua mita azamba mana ifora isi wahu anulona upitarikia nidiana Itiamana isautu tu isau non hanno l'ora di aiuto e la tua divinità mi rimani il mare già e totali ficciavano esauto tu isau non hanno l'ora di aiuto e la tua divinità mi rimani il mare già e totali. Inera, kutatika ni kizatika ny fandaratsika ary ahafahantsika manazava ny zavatra rehetra. Zao ny resaka manipulation de masse ho tenenitsika eto dia fanazavana ny hoe inona no hoe arabainareo avy an'la réunion arabaina tokoko fanazavana ny
sy fanazavana ny atao hoe inona ny atao hoe manipulation de masse sy ny tanjona hotratrarina amin'izany fa mba tsy hampatonga antsika hoe tonga dia lasa teknika be ao anatin'ilay satria mety inona izy teo ho lasa mamo ny mpanaraka raha ohatra zay no atao eto fa tonga dia resaka cas réel sy cas tena hoe évident no hazavaintsika eto. Mazava ho azy moa fa araky ny tena malaza zany sy nahavita namitina n'ity resaka hoe manipulation de masse ty de ngia Noam Chomsky. Io olona io zany no anisany tena hoe intellectuel respecté amin'ny resaka nanao fanadihadiana amin'io resaka manipulation de masse io. Fa raha ho lazaintsika eto zany hoe inona aby le izy sy ny karazany dia lasa masturbation intellectuelle fotsiny le izy fa alao tonga dia hidirana amin'ny atsipiriany. Ny zavatra tokony amin'ny cas réel zany raha zay no tiana hitondrana azy dia alao zay no hidirantsika. Raha ohatra fotsiny zao raha tamin'ny cas-ny Madagasikara zany ny fampiresahana dia misy maromaro ny manipulation de masse tena hoe flagrante mitranga tao amin'ny tantaran'ny firenena, tao amin'ny tantaran'ny Madagasikara. Tsika zany tokony tsy eritreritrintsika hoe misy zavatra tonga ho azy rehefa misy an'ireny manifestation na revendication na filaharana an-dalambe na ohatran'izany fa misy netombohany ireny ary nisy tsy hafenina mpiketrika mikarakara an'ireny zavatra ireny ary miketrika an'ireny zavatra ireny koa ao anatin'le zavatra. Raha ohatra fotsiny zao tsika miresaka amin'ny hoe rasy azafady tompoko misy olona mitady manko avy eo. Raha ohatra isika zany miresaka amin'ireny le hoe politika malagasy, fatongavana ny fitondrana, manipulation à gauche, manipulation à droite dia ialako tsiny aloha fa tsisy fanavahana izy ity fa ny fatongavana filoham-pirenena ao anatina fitondrana dia matetika miainga avy amin'ny manipulation. Ny cas tamin'ny andron'ny professeur Albert Jafy zao dia zavatra roa no tena nampiasaina. Nidonina tamin'ny fony ilay vahoaka. Tena hoe nikirihena mihitsy zany ary tena martelena nampidirina tao anatin'ny sain'ilay vahoaka hoe tribaliste, raciste, anti-merne, professeur Albert Jafy. Ary tena nandaitra io. Nandaitra ary tena niasa mihitsy izay zavatra izay satria hoe hatramina ny alikan'ny professeur ary dia ny anarany hoe merina. Izay zavatra izay manko no ny olona manao azy mety hoe nieritseritra hoe stratégie zany fa tena tafiditra ao anatin'ny principe manipulation de masse mihitsy hoe domina amin'ny fony le olona zany, domina amin'ny fony le vahoaka ary makarary amin'ny vahoaka zany mieritreritra zany hoe ny filoham-pirenena ao Antananarivo no mipetraka, ao izy no miasa dia nefa le filoham-pirenena hoe anti-merne. Dia ny anaran'ilay alikany dia hoe merina. Tsy tatin'ny malagasy ao Antananarivo zany atao hoe alika maty na hoe ohatrin'ny alika na atao hoe fatin'alika. Tsy tatin'ny malagasy en général zany, surtout ny
malagasy mierina mipetraka Analamanga. Fa tsy vita an'izay fa fandomana an'le fon'le malagasy ihany koa zany, na le hoe recourir ao anatin'ny hoe émotion izy ao anatin'le principe anankifolo, dia ny fandorana ny rova. De tout de suite après tonga dia mandeha le feo hoe ary tonga de miparitaka ohatran'ny fiparitahan'ny vary rovo-drakariny ireny akarona hoe professeur Albert Zafy no nandoro an'io, de tonga dia détester totalement et complètement professeur Albert Zafy. Araka ny nazavaiko taminareo hoe ny tena mba manana chance zany afaka mifampiresaka tamin'ireny olon-dehibe ireny, ny zavatra azoko lazaina anareo fotsiny dia nampalahelo azy zay zavatra zay, ary raha tsy diso ny tadidiko saika andeha ho eny anaty rova izy hijery an'le rova, fa mety ho diso ny fitadidiko fa i Serge Zafy-Mahova zao no tena mahatadidy azy fa tsy nakeny izy fansakanana satria efa miparitaka be le feo hoe ianao no nandoro an'io, dia tena tsy afeniko anareo fa le fait d'avoir été traité comme étant tribaliste, raciste, de hoe nandoro ny rova, ny scandale Sodiata, tena nankarary ary tena tsy afeniko anareo fa alahelo ny professeur Albert Zafy. Raha tiantsika angamba no tenenina hoe nentin'ny maty mihitsy, dia zay no tena marina hoe tena alahelo mihitsy mandrapahafatiny. Ao anatin'io zavatra io manko de zao, rehefa voadona ao anatin'le voadona amin'ny fon'le olona zany de mi-s'approprier an'le zavatra, ary de tena mino mihitsy le olona hoe tena io tokoa no nandoro azy satria ary io olona io de tena rasista koa, satria lasa hevitry le olona le izy aveo, ary eo no tena dangereux amin'ny mahatonga an'le izy hoe lasa crime ny manipulation morale, satria morale le izy, manipulation psychologique, lasa crime zany amin'izao fotoana izao amin'ny lalàna européenne na amin'ny pays occidentaux, ny manipulation morale na ny harcèlement moral de lasa crime ary mampigady io. De nefany ao anatin'izay zavatra satria io no tena anisany hoe tena manapotiky olona mihitsy zany hoe misy olona de mahasahy miteny hoe masoko mihitsy no nahita, satria efa tena tafalatsaka ao anatiny mihitsy le hevitra tiana ampitaina hoe nany alika ianareo, merina ny anarany, de tsy tia merina io, anti-merina io rangahy io, de nidorany rova. De tena misy olona na atsika miteny amin'izao fotoana izao ara, de tena mahasahy miteny mihitsy hoe professeur Albert Zafy, paix à son âme, no nandoro ny rova. Tena sahako miteny anareo fa tsy marina zany tompoko, tsy marina zany. Mbola velona iny Serge Zafy-Mahova afaka miteny tsara hoe rehefa nisy olona anankiray tonga teo amin'ny fitondrana dia nalefany ary navelona nitsoaka ny olona nandoro an'izany rova izany. Tsy te hamerina an'izay intsony fa raha ohatra fotsiny zao ny manipulation anankiray ary tena grave ihany koa, nentin'le olona mandra-pahafatiny mihitsy, ary quelques jours, quelques semaines alohan'ny nahafatesany dia niteny izy hoe aleoko avoaka ny marina de mbola velona satria tsara ho fantatry ny malagasy ny tena tantara ary ny zavatra teneniko de mbola misy vavolombelona mbola velona ao vao maro ao ozy izy raha tsy diso na Ambilobe, i général Ianna azonareo anontaniana. Tsy sampotra moa le général io satria matahotra no faty. Tsy izaho i Andriamatoa Ratsiraka Didier no namono any ino izy teo, namono ny colonel Ratsimandrava, fa ireto groupena olona ireto ary tena nanonona anaran'olona izy, Intel no misesy.
nazavainy tsara point par point dia ny tena moa une fois de plus zany manambitana mba hafandray tamin'ireny olona ireny nisy fotoana taty aneuil a za moa zany rehefa mioana aminy a dia any amin'ny 6 alina any dia rehefa tamin'izany izy tsy teo amin'ny fitondrana dia indraindray amin'ny 12 alina any vao tafody satria azavainy ny raharaham-pirenena zay mety tsy hoe zay mety fa zay tsy fantatry ny malagasy ary za io tsy mahalala hoe ho tonga amin'izao zavatra zao anie za amin'ny aty aoriana ka hanazava ny sain'ny malagasy hoe nisy an'izao zavatra zao. Manipulation anankiray zay tena nampidirina mihitsy hoe à qui profite le crime dia évidemment ny fahatongavan'ny Andriamatoa Ratsiraka Didier tao amin'ny fitondrana no manipuler ndralahy an'le manipuler ndralahy an'le hoe Ratsiraka Didier no namono ny Ratsimandrava, ce qui est complètement faux ary tena nazavaiko jusqu'au moindre détail na ny angle an'le tomobile ara dia nazavaiko hoe ahoana moa nahatongavan'ity baly ity ato sy zao no fandehany ary rehefa nanazava an'io a dia nisy ray aman-dreny nahatsapa hoe mahatoa voatenin'ny Fleury zay zavatra zay dia tena malala marina izy fanomboka hatreto aho tsy teny ny resaka assassinat ny Ratsimandrava intsony. Eo zany zay zany anankiray zany hoe nisy tamin'ny kana ny Ratsiraka Didier zay niezahana nanapitehana any Ratsiraka Didier ny fahafatesany dia mazava ho azy natao hors d'œuvre tao anatin'izany ny resaka Monibo, resaka Sibongy, Joël Rakotomalala sy ny karazany dia ohatrany hoe tena mpamono olona tokoa le olona. Ary taty aoriana ara tamin'ny fialany tamin'ny 2002 nanalana azy tamin'ny 2002 dia nisy any ao anatin'izany dia hoe efa mipipira Ratsiraka ka manao kosy. Nisy zany tompoko. Ratsiraka efa lasa dala. Nisy zany tompoko. I professeur Albert Zafy zao manipulation de masse anankiray rehefa tonga ny 2002 ka tonga teo amin'ny aka ny fitondrana Andriamatoa Marc Ravalomanana dia nilanseny ny atao hoe Azalambo. Eo indray le principe fahavalo amin'ny resaka manipulation de masse, promouvoir des publics complaisants. Zany hoe misy ossature zany, misy olona manodidina anao izay mivéhiculer hevitra na intoxication morale, mentale amin'ny alalan'ny média amin'izao fotoana izao moa ny support zany efa misy miampy amin'ny Facebook na ny réseaux sociaux dia tafiditra tanteraka ao anatin'le manipulation le vahoaka vulnérable na peu crédule, non vulnérable azafady tompoko, dia lasa s'approprie an'le hevitra izy zany hoe misy olona zao raha ohatra takan'ny zavatra mitranga amiko amin'izao fotoana izao, zay manko mahatonga an'izy hoe miteny an'ilay hoe bon je ne vais pas satria za zany raha vao mamaly an'io dia tafiditra ao anatin'le piège hoe lasa amplificateur an'le manipulation ka na miaro tena toninina eo dia tonga dia efa tonga le seriana fety, seriana attaque. Ary io attaque io nefany raha mika amin'izao fotoana izao dia tsy seulement hoe Facebook, réseaux sociaux fa efa miaraka amin'ny radio, zany hoe ny média audio dia miaraka amin'ny média visuel, miaraka amin'ny presse écrite, zany hoe efa tonga dia efa tir groupé zany mahazo aminao. Ka raha ohatra ianao mihanahana zany dia tafiditra ao anatin'le hoe ino ianao miaro tena dia nefa ianao henonao miaro teny iny mihitsy vao maika apotika. Fa raha ignorenao zany les coups comme il a fait le professeur, il n'a jamais répondu hoe za tsy tribaliste zany fa ny olona no nahita hoe za manokana ohatra zao dia tena niaro amin'ny professeur mihitsy hoe
Non, tsy rasista zany izy fa vinatony ara vazaha malagasy mierina. Impakany aminy tsy misy saka ao na hoe alika ao ka hoe mierina ny anarany. Miaraka misakafo aminy eo ambony latabatra tsisy problema, tsisy olana. Ary raha vao mody ary zaho amin'ny ora alohan'ny isakafoanany ka lasa tsy maintsy mandeha satria za fa manana déjeuner amina olon-kafa ohatra de tena malahelo mihitsy professeur mivady hoe tsy afaka miaraka isakafo aminay ve ianao? Efa nanaovanay roa mazava anie ianao, fantatry professeur zany. Fa ny zavatra fantatry ny Terezy koa fa anisan'ny zavatra tiako de ny ravitoto amin'ny fahandron'ny olona avy any avaratra azy sy ny roa mazava. Roa mazava avy amin'ny olona avy any avaratra zany tena teneniko anareo fa ohatran'izao. C'est comme ça, tsy ohatran'ny roa mazava hoe ron'anana na rona ino ty izy teo chou de Chine na ino ty le anana anankiray ty anandrano, ohatran'izany tsy ohatran'izany fa tena hafa mihitsy. De tena malahelo zareo de eo anao zany mieritreritra ahoana ary zany? Za amin'io tsy hitako zay intérêt-njareo amiko satria za anie tsy mpanao politika ka hoe mila olona be dia be professeur hampandany azy. Non, fa le olona tena hitanao mihitsy hoe tia tanindrazana le olona satria rehefa nitantarainy tamiko ny tena moa mahafantatra de le izy oui ananambo bredy mafana de ianao mahafantatra hoe professeur chirurgien cardiologue zany na tamin'izany andro zany ary zany minimum mankaraman'izany dans les 13 000 francs. Ary any amin'ny hôpitaly zany miasa sady miasa amin'ny hôpital privé zany no miasa amin'ny hôpital public. Zany hoe doublement et grassement payé zany. Logé, nourri, véhiculé. Ny safidy nefa zany olona zany capitaine de corvette de l'armée française Ratsiraka Didier. Ny safidy zany olona zany hody any Madagasikara hatramin'ny manipulation de masse opa mahazo an'le olona. Teneniko anareo tiana mahory io Madagasikara io, tiana mahory satria ny antony de zao, tianao le hanavitra an'le firenenao fa le olona tena tsy mahatsapa mihitsy hoe ianao io ne misakra. Raha olon-kafa zao ny amin'ny plasiko manao tractage zany ianao amin'ny 5 ka hatramin'ny firy le ora teo, amin'ny 5 ka hatramin'ny 8 alina, ça vous fait 3 heures, presque 2 heures et demie satria mbola nisotro kafe aloha zay vonody miaraka tamin'ny ekipa teo, c'est de notre tradition. 2 heures et demie ianao mijoro eo amin'ny mangatsiaka eo. De raha olon-kafa zao ny ohatran'izay de nody tato an-tranony izy dia nisotro ronono mafana izy de nisotro ninona amin'ny fanafodiny izy de nitsotrotra nijery télé. Ianao nefa mahatsiaro anao hoe manana didy amin'le firenena. Fa izay zavatra zay tsy ankatoavin'le malagasy mitovy aminao fa mbola opa ihany koa mahazo anao. Zay no mahatonga anahy miteny hoe raha manao an'itony zavatra itony ianao ka tsy mahatato-dona de mipetraha tsara, ndana mipetraka eo am-pandriana na mipetraka eo amin'ny canapé de alefaso ny cheminée raha misy eo an-tranonao dia mitsotsotra misotro dité infusion amin'ny ora ohatran'izao alohan'ny hihinan-kanina na misotro divay tena aloha mbola interdit amin'izany de mitsotsotra sady tsy voaopa ianao no milamina ianao. Fa itony lalana itony dia lalan'ny olona atao angambany atao hoe tena tsy mampaninona reo olona e. Mazoto, ce sont des gens qui aiment souffrir, qui ne reçoivent que des injures. On vous demande même des fois hoe fa inona ny vitanao tany Madagasikara. Eo zao de misy olona miteny eo hoe maninona raha alohanao ny volan'ny Mamy Ravatomanga dia tianao indray nampianatra anay. De gaga.
gaga ianao. Io zany le teneniko azavaiko aminareo am'zay zavatra hoe tsy ny manipulation de masse de manapotika ny olona satria raha vao miezaka mametraka zavatra tsara ianao ao anatina firenena anankiray, ao anatina fiarahamonina anankiray, dia tadidio fa ao anatin'io fiarahamonina io tsy maintsy misy karazan'olona foana maramara saina. Satria inona ny antony? Raha vao mametraka zavatra mahitsy ianao dia manapotika an'le zavatra mivilana, akinafinafina, hodikodina kely manodidina, alatralatra kely manodidina, zay apetraky ny hafa ao anatin'le izy. Ary ianao amin'iny indraindray tsy manapo akory hoe ity zavatra teneniko ity ny mahitsy, kanefa ny manapotika ny intérêt économique ny sasany. Ohatra zao mangataka eto isan'andro ajanao ny corruption. De misy olona mitsangana avany tapitapika eo. Ny malagasy efa presque 7 isan-jaton'ny malagasy de malala hoe ty boay ty totakely. Ity boay ty ny tompon'ny salegy. De mipotra avany le boay de manadio tena de miaraka am'le public complaisant. Il se fait entourer d'une centaine de personnes avec son groupe de médias. Il manipule les gens. De raha ohatra ianao zany vulnérable, manipulable, de tafiditra ao anatin'izay le opération de manipulation zay satria ny antony de zao. Miasa ao anatin'le izy le compte fake amin'ny Facebook de mametraka. Misy olona hoe eritreretinao zao personnalité de miresaka an'le izy de lasa ny olona vulnérable, za tsy teny hoe vendrana, fa ny olona influençable, si l'on peut dire, de lasa mino am'le zavatra tenenin'le olona. Mino. De misapproprie mihitsy hoe zao mengy am'le zao hono, zao ny teniny ihany. Le ry kosa ohatran'ny tian'ny malagasy zany le ohatran'ny olona le miakanjo tsara, bling ohatran'izany. Iny koa anankiray zany tafiditra ao anatin'iny izy. Zany nahatonga ny Ndiamanandafy, Rakotondriana, paix à son âme, nahatonga anazy tsy lasa lavitra mihitsy tao anatin'ny na de nanana hevitra azy zany rangahy zany amin'ny resaka organisation sociale, amin'ny resaka hoe en fait anie ny tena marina e. Tsara milaza an'izany ho anareo tanora, ho anareo génération aty aoriana fa ny tompon'ny hoe vondrom-bahoaka Itsinja Rapelyifanana e, de tsy Andriamatoa, tsy colonel Ratsimandrava fa ny MFM e. Mbola velona Nga Olivier Rakotozaza iny nandova an'izany ary te hametraka an'izany hamerina an'izany foana. Hevitry ny MFM ny vondrom-bahoaka Itsinja Rapelyifanana. Mbola velona Nga Olivier Rakotovaza iny. De mety anontany ianao hoe za mbola kely tamin'izany. Oui, fa déjà à l'époque je m'intéressais à la vie politique sans être politique, sans être politicien dans la société malgache. Fa miintéressé azy izy satria ilaina mba zavatra fantatrao ny ainana rehetrarehetra. Ny MFM ny tompon'ny vondrom-bahoaka Itsinja Rapelyifanana. Hoe ny vahoaka ny tompon'ny fahefana fa tsy ny olona apetraka. Ny vahoaka ny patron. Fa zay zavatra moa noho le tiako tenenina teo hoe tsy tao anatin'le bling fa penseur, visionnaire, Andriamatoa Manandafy Rakotondriana sy ny ekipany, zany hoe ohatrany hoe ialana tsiny malama am'le fitenenana hoe ohatrany hoe nieritreretina tamin'izany fotoana izany hoe takapakapa. Dia niala avany le bandy capitaine de corvette am'le tenue tonga de mijoro tsara, mitsatoka tsara am'le marine, tonga de lany. Niala avany le mpivarotra ronono industriel, mahay miakanjo tsara, bling tsara, Mercedes ny tomobiliny, tonga de miltimilty, tonga de lany. Tonga avany le bandy kely tanora bogos, milamina tsara hoe tena menga tsara, self-made man, tonga de lany. Hitantsika amin'izany zany hoe
Isika ihany no micréer an'le personnalité an'le olona na tsy manana personnalité ary izy satria tafiditra ao anatin'le manipulation zay tsy eritreretiny akory le malagasy zany. De eo zany tsika no mieritreritra hoe ahoana raha ny tena fandehany. Averiko aminareo zao fa ny hoe tamin'ny 2002 lasa ny manipulation de masse anankiray hoe aza lamba. De zay nanohatra an-davalomanana rehetra de considéré ohatran'ny lambo de tonga de nivonoana na ny gadraina na nampijaliana. Maro ny maty, maro ny gadra, maro ny voalako fotsiny de manière sommaire. Oui, manipulation de masse anankiray iny. Faharoa ny 7 février tamin'ny andron'Andriamatoa Andry Rajoelina tsy maintsy tadiny tsara iny tenin'ny Bainina. Adiniko ny anaran'le rangahy iny le tamin'le fivoriana taon'ny Villa Elisabeth hoe tsy maintsy manao sacrifice tsika ary tsy maintsy misy raha latsaka. Andriamatoa rehefa tenany iny manipulation de masse iny. De normal raha ohatra hoe nisy faty mikararana teo Antaninarenina satria iny koa tafiditra anatin'le principe ny manipulation de masse domina amin'ny émotion mafy. Émotion psychologique zay midona ao anatin'ny lohanao de mandona amin'ny fonao de tonga de ianao ohatran'izao zany no miteny hoe tsy rariny kosa rangaha. Tsy rariny efa mihoatra mety kosa zany. Olona firy ny maty eo de tao ny mitomany, tao ny latra-dranomaso ary vonona mihitsy andeha hoe hamonana zany ravalomanana zany. Zany hoe manipuler zany le vahoaka tao anatin'le filininy. Créer les émotions. Ary tonga de le émotion tamin'iny tonga de haine. De iny no nitarika ny anisan'ny hoe fitsoahana ravalomanana dia ray azafady ny président ravalomanana dia tonga teo amin'ny fitondrana izy. Saika naverina io zavatra io tamin'le andro ny député 370. Fa nanana fahendrena Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina hoe ho grave ty zavatra ty raha mbola mi-insista mijanona eto amin'ny fitondrana fanalony niataka mba tsy hisian'ny Ndramandrika satria fantany tsara mihitsy hoe hatray zany ny fasahin'ny mpanao politika malagasy manao an'izany atao hoe manipulation zany. Isika vahoaka zany de mieritreritra hoe reto mpanao politika malagasy reto mandray sy aka fitondrana reto de on dirait des anges. Lasa Saint Pierre zany le rony zany, lasa ohatran'ny hoe tena ohatran'ny hoe olo-masina zany. De eo ianao zany tena hoe lasa ohatran'ny hoe tapaizana tapaka zany, ohatran'ny hoe mahay zavatra tapaka zany. De ny vendrona tafiditra ao anatin'izay piège zay, tafiditra. Fa tsy fantany akory hoe araky ny tenin'le prof na izy teo mpampianatra ny resaka stratégie na manipulation de masse io hoe rehefa manao journalisme manko ianao de manao an'izany de hoy izy hoe raha misy olona hozy izy tonga aminao ka manome vaovao anao de fantaro aloha hoe izy olona io par tous les moyens na anonyme ary le olona vao amin'ny fiainanao iny androany izy tonga aminao de tsy maintsy fantarinao izy olona io. Ny fahafantarana tsy ny important hoe iza ny anarany na iza zao fa ny sensibilité politikeny, ny sensibilité amin'ny fiainany en général, ny comportement mental moral ny olona io. De fanontaniana faharoa inona ny intérêtny amezany anao io vaovao io satria ninona vaovao omena olona anankiray dia tsy maintsy misy objectif même caché avy any amin'le olona manome an'le vaovao.
anao, na le renseignement anao. Dia avy eo anao, zay aloha nahitanao ny fiabilité le renseignement na le information ozy izy, de avy eo anao tsy maintsy manao recoupement de mba ahafantaranao hoe zao le izy na zao le izy, dia tsy maintsy mandray gant koa ianao ny disséminer an'le renseignement na information. Zany hoe ny lesona azo am'izay zany de hoe ny zavatra voaka amin'ny aino aman-jery, ny zavatra voaka amin'ny réseaux sociaux dia misy tanjona avokoa, na tanjona tonga de mibaribary, na tanjona indirecta fa micaptiver ny psychologie anao. De teo any rehefa niresaka tamina mpanao politika anankiray ahako ankeo, de nanontany azy aho hoe fantatrao ve hoa inona no antony nahatonga an'le raha namaniny nivoaka tao anatin'ny fahanginana amin'ireny zavatra mitranga ireny. Reny fisehoana tampotampoka ireny. Ozy izy tsy maintsy manadio teny izy satria manomboka mafanafana ny situation sy ny karazana. Bref, rehefa tena nanontaniako teo izy dia le hevitra subsidiaire zay mifandraisana am'le manadio tena zay tafiditra ao anatin'le manipulation, zay nieritreretiny ny olona ny concevoir an'ireny fandaharan'ireny hoe manadio tena za dia masin-dapiera ary tsisy masina ohatranahako eto Madagasikara. Marina zay hoa ary tena marina zay. Satria jereo fotsiny na amin'ny fomba fipetrany na amin'ny fomba fanahiny teo de tena ohatran'ny hoe olona vizana be, valaka be, ohatran'izany de ohatran'ny hoe tena hendry be mihitsy. Tsy fanahiniana mihitsy tsy nasiana signe ostentatoire de richesse teo anatin'iny zavatra iny mba tsy provoquer ny susceptibilité ny mpijery. De tafiditra tao anatin'izay fangorahana zay ny vulnérable, zany hoe touché par l'émotion. Hoe hay ve ohatran'izao ty olona ty, ohatrany mandefindefitra izy zany a, ohatrany mahay mamaly a, ohatran'izao a. Iny message anankiray. Fa ny face cachée zay manana forme sy situation latente, zay tsy voatery ho fantatry ny daholo be, fa anjarana communicateur professionnel no manazava hoe inona ny tena tanjony ilay raha naman'iny ankoatran'ny fanadiova-tena zay tiany pasena tao anatin'le izy. Le fanadiova-tena aloha zany eo ihany, satria raha raikitra tokoa, force est de constater fa amintsika amin'ny teny zao dia plus ou moins miady an-trano ny fitondrana Andry Rajoelina. Misy ady an-trano ao, misy guerre d'influence ao, misy guerre de petit chef ao, misy guerre de leadership ao, misy guerre anakoa ao hoe fa nahoany any na tsy nitolona akory nefa n'izy no tena kalabe sy menga be am'izao fotoana izao nefa zay nitolona teo zay indray mihina nitady kirarona. Misy an'izany ao. Dia iny zany anankiray. Fa ny tena grave de zao, noho le contexte international par rapport am'le situation Madagasikara sy ny positionnement politika nataon'i Madagasikara sy ny passif amin'ny resaka gestion non transparente zay nataony fitondrana malagasy dia milatsaka avany ny baiko hoe non, ampy zay migoragora fa midirina amin'ny zavatra correcta avec beaucoup de rigueur
discipline et surtout transparence. Oka zay ny goragora fa ny manao ny abus rehetra dia tsy maintsy samborona. Eo zany le contrainte eo. Ka rehefa amin'le ady an-trano, ka rehefa tonga amin'izay zavatra zay dia ny mpitondra, ny filoham-pirenena tsy maintsy mijery hoe ahoana tokoa moa zany. Ry zalahy no mihinana sy manodikodina any ambadika any, na dia hoe tafido amin'izany ary za sanatria. Dia za kosa ny nitady kiraro voalohany eto, fa tsy maintsy ametraka ny ointy-kilaitsy amin'izay aho, ka dia izay fipoakany eo fipoakany, raha maty aho atesa ravako. Misy amin'izay zany le mialany amin'izay zany le hoe arreteny anina, ary rehefa manometraka zavatra hoe mahitso aho ianao, dia tsy maintsy manotohana ny interen'ny olona zatra mivilana. Aza adino zay, na hatrany am-piangonana ary io, tsy mifanaovanao mahitsy sy ny zavatra marina no itiavan'ny olona anao, fa vao maika ary ianao tsy tian'ny olona. Tady izay teniko izay. Tsy mifanaovanao mahitsy na mifanaovanao marina na any am-piangonana raha ho aho no itiavan'ny olona anao. Ianao zany raha vao mieritreritra hoe mitady fitiavana amin'ny olona, amin'ny na fisaorana avy amin'ny olona, amin'ny alalan'ny fanaovana zavatra mahitsy, dia tady fa ianao no mahantra indrindra. Makarary ny olona izay vitsy anisa, fa mahay mampiasa ny zavatra fa eo am-pelantanany anapotehana anao ny fanaovanao mahitsy. Ary izay indrindra ny fototry ny manipulation de masse, io no miseho amin'ilay eo. Ianao zany raha vao manao zavatra mahitsy, mametraka ny zavatra tokony ho tsara ho an'le firenena, dia tonga dia io miseho amin'ilay eo. Amboary io. Dia mialany daholo mpanao gazety izay eo ambany zoan'le olona ohatran'ireny. Fa zao dia lasa saina hoe fa nanina ahy za tsy nasiany observateur ohatra. Dia hoy hoe ay moa ny Andry Rajoelina ny observateur. Ay nanina ahy za tsy nasiany le nouvelle. Ay moa le nouvelle zany mbola nilaza hoe natsaraina aloha le ry zany atsy. Dia nanontany indray aho, nanina ahy za tsy nasiany la gazety de la grande île. Naninona ny radio anona tsy namely ahy, naninona an'izao, fa za no teny anareo. Tsy maintsy hisy zany. Hoe ino Fleury Rakotomalala, mpahalan'ny radio zao, mpahalan'ny influenceur raha zany ny filazan'ireny olona ireny, mpalany ihany, mpalany gazety zao. Tsy maintsy hisy zany. Dia eo ianao zany no raha ohatra ianao marivo salosana, dia eo ianao taraiky ary iny ianao malahelo hoe dia romodromotra ianao dia lasa ianao mamaly, miditra ao anatin'ilay famaliana, tafiditra ao anatin'ny piège ny ilay manipulateur ianao amin'izay fotoana izay. Izay no nazavako an'izy eto aminareo hoe misy ary tsy maintsy hisy foana ary ary zay no mahatonga an'izy hoe io domaine na manipulation de masse io dia domaine large ary enrichissant intellectuellement. Tena tonga dia lazaiko aminareo zay satria ny antony dia raha ohatra ianao zany tsy mandinika an'ilay zavatra miseho, dia azafady toko, ino ity zavatra nataoko. Tsy mandinika an'ilay zavatra miseho ianao ao anatin'le fitsangan'le izy, dia iny ianao no taraiky eo, ary ny olona mpandinika ny psychologie na événement anankiray, na genèse na événement anankiray no afaka manazava an'izany amin'ny sain'ny vahoaka. Zany hoe za zany tena ohatra fotsiny zany e, tokony ho fantatrareo zany amin'ny tony émission tony, tony fandaharana tony, satria itony manana vocation
ino izy teo amina misensibiliser manokatra ny sain'ny olona, manokatra ny mason'olona mba hanana paramètre d'analyse plus par rapport am'izay efa nanana. De sasany zao tena posena mihitsy, posena anaovana an'ity fekifeky rehetra ity de mody misy olona tampotampoka de manana an'le dossier. Nisy tompoko ny fitsarana ary tsy nisy ka hoe ohatra zao fotsiny hoe zay manko nasiana zany hoe flagrant délit d'incompétence à travers an'le nahazo an'le ramatoa zay zany. Mialatsiny aho fa tsy hanonona ny anarany aho fa ohatran'ny magaga ihany aho hoe flagrant délit d'incompétence. Marina fa dossier efa nampiasaina tary de efa za tsy teny hoe lany daty, tsy lany daty le dossier fa efa nitsaraina le izy de considéré comme faux et usage de faux. Fa zao ny zavatra teneniko anareo, ny olona ao anatiny hoe manipulation de masse io ary mampiasa an'io dia mampiasa koa ny autorité publique. Ao anatin'izany ny fitsarana, ao anatin'izany ny fanalana baraka anao, anaovana arrestation de petahana menottes mihitsy. Ao anatin'izany ny valim-pitsarana hoe migadra ianao 5 taona. Ao anatin'izany hoe ka efa ny fitsarana mihitsy no ny teny hoe miel couleury. Efa ny fitsarana mihitsy no ny teny hoe io dossier momba ny Zakariasy io de faux. Teny anareo androany fa Zakariasy zany de niterena hoe hanao reconnaissance hoe faux na ohatran'izao dia tsisy problème ny zavatra mitranga aminao aorianao. Nisy engagement nataon'le rangahy iny. Tsy teny an'izany izy aminareo ary tsy teny an'izany izy amin'ny public fa marina zany teneniko zany. Rehefa tsy ohatry ny sanatrian'izany io ranamana ny famatitra taniny tamin'io fanarahana taratasy io taka ny nahazo an'ny Roly de am'izay fotoana izay izy ny teny hoe tena marina ny tenin'ny Fleury Rakotomalala fa mifanaraka tamin'iny rangahy iny tokoa hoe tsy mahazo miteny intsony ianao mombana fa raha vao miteny ianao dia avoakako ty dia vita indray aminao. Mafy any zany higady zany ary tadio fa ny malagasy tsy mataty an'izany migady zany. Ahoana mihitsy moa Fleury Rakotomalala 2017 mbola miverina tany izy 2018 2019 no misy AST any Rakotomalala. Zany efa tsy any Madagasikara intsony izy no mipetraka, mbola tsy andry Rajoelina ny filoham-pirenena mitondra amin'io. 2017 miala any Madagasikara izy, Andriamatoa Rajaonarimampianina. Volana juillet any teny Andrambola hiala eto Madagasikara zany ho rehefa tsy pe anareo ny volako amin'ny fanjakana io zany. Fa zaho amin'ny teny anareo fa savolainareo raha ho tafaverina eo. Fa manomboka eto de miaditsika zany aho. Za koa moa efa opposant raha teo tamin'izany. De mbola miverina ary zay tena tsy afeniko hisaorako an'Andriamatoa Rajaonarimampianina fa malgré ny attaque nataoko taty an-dafy momba ny fitondrana Rajaonarimampianina tamin'izany dia nody nanao noely tany Madagasikara ny 2018 décembre de niala tao Madagasikara ny 12 janvier 2018. 2019 no nisy IST. Asa inona ny dikan'le IST? Eo zany le teneniko anareo hoe raha ny manokana zao de izay tafiditra anatin'izay le manipulation de masse ny volana ny 2020 no nandeha nisy fitsarana sady tsy natsona no tsy nahazo convocation no tsy nahazo an'ity tsy nahazo an'ity zay tout ce qui est procédural ity de lasa daholo riverina ka fa fitsarana mihitsy tiany dossier tiany zao de jereo tsara fa ao anatin'le manipulation le réseau ana manipulation zany de mivoaka mihitsy le dossier ty de tiany email de tiany zao. Zay mahatonga ana amin'ny teny anareo tsara ihany ary tena ilaina ny ampianarana an'le malagasy hoe tandremo ny manipulation de masse. Dans l'extension perspective ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao
Dia tsy nitozako manko hoe inona no tena tanjon'iny fandaharana iny. Dia zao le izy. Analyse scientifique ny antsika ity fa tsy analyse hoe intérêt personnel, fa en vue ana dynamique, future et proche. Efa hita zany hoe mamaivay le situation. Satria misy zavatra ketrehan'ireo olon'ireo ao ambadika ao. Ka raha sanatria frikla le izy, tsy mbo za vao malomalo ny tena manohana anao André Matofilo raha izay. Vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Raha frikla le izy zany, dia za vao malomalo satria ao anatin'ny mode opérateur an'le rangahy io no hoe madio tanana izy. Fa ny volany ny ampiasainy dia ianao mandeha any mission any, dia rehefa midona amin'ny rindrina any ianao, dia ianao zay no midona amin'ny rindrina. Ary tsy mamenatra azy akory mivadika aminao avy eo. C'est ce qui se passe avec le DG de la CNAPS. Ben oui. Fa iza mihitsy le association anankiray parmi tant d'autres zay averiko any, maninona ny association hoe voary gasy ohatra, ONG, tsy mba mahazo kory amin'izany avy any amin'ny CNAPS hoe tena tsara ny ataonareo fa miaro ny fananan'ny environnement. Ka dia ity izay CNAPS manome anareo $2000 fotsiny ohatra. Fa misy association tsy fantatra hoe ahoana, association politique en plus. Lasa miparady manome don dia ohatrany hoe anazy. Afa amin'izy mivady ny saosy. Izy que volan'ny CNAPS. Vous voyez très bien la mentalité des gens en question. Leur mentalité. Les gens, ils ont cru que c'était leur argent. Raha vao tsy mivoaka ny scandale ny CNAPS tsy kaopin'olona hoe zay zany manipulé ny lahy fotsiny e. Volan'ny CNAPS ange ty nizesteny lahy taminay ity. Volan'ny CNAPS ange namezan'ny lahy baolina anay. Volan'ny CNAPS ange namezan'ny lahy anty anay. Fa iza io association io no à la limite raha ohatra hoe ny association fity dia hoe association vadin'ny filoham-pirenena io, vadin'ny filoham-pirenena ohatrany tamin'ny andron'ny Céline Ratsiraka manadio ananosy normal be raha ny fanjakana mividy ny boty anaovany ao. Fity olona privé ary ananana ary nylazainy tsara mihitsy hoe zay tsy ao anatin'ny politika ny fitondrana. Fa zay manohana ny Andry Rajoelina. De quel statut nazahoana io association io vola ary inona ny antony ifandraisandreo. Dia lasa koa misy vola mitsipika tampoka 11 milliards makary amin'ny CNAPS, zao milliards makary amin'ny anina, dia nidoboka le DG amin'ny CNAPS. Efa manomboka mamay be zany ny geniny. Ozy ny mpanodina tourniquet, ovay ny geniny. Any io zavatra io. Zany hoe rehefa mamay be ny genina mako amin'ny tourniquet, dia mahazo foana zany ny mpanodina. Ny very foana ny mpanodina. Fa mipoloka ny mahazo. Dia mamay be ny genina ovay io. Dia raha tsy azonareo ny dikan'izay dia zay. Fa dans les deux merci d'être venu dimanche. Qu'est-ce qui s'était passé dimanche? Bon, ok, rehefa avy eo zany. Azafady toko en pleine émission. Dia ao anatin'le zavatra mitranga zany, dia manana forme anankiroa iny zavatra iny. Mipoaka le zavatra, dia efa nisy miteny hoe efa misy tsy fankazahoana ao anatin'le fitondrana. Dia efa misy miteny indray sasany hoe ohatran'izao. Fa zao ao ihany koa le hoe efa manomboka verivery. Nasorona teo am-pelantanan'ny PM Ministry Mine. Dia tonga dia mena ny ray aman-dreny da tsy rahonana, tsy nila nandalo tamin'ny Beririka intsony le olona. Nasorona ajo satria fopona, mpamadika. Ny solony tsy nila nandalo intsony tamina toerana anankiray hoe mila ny avalony ity fa tonga dia nirevena Andriamatoa Andry Rajoelina selina. Io zany no mana-proof fa misy ny ady mangatsiaka. Ary matoa i Andry Rajoelina nanao an'izay zavatra dia misy zavatra tsintsony eo.
araky ny teniko foana sy tamin'izany andro nahatonga ny tena tao anatin'ny fampianarana dia hoy aho hoe na fivoriana politika amina resaka ino izy teo stratégie dia hoy aho hoe matoa io président io milaza zavatra anankiray dia misy information ananany tsy anananao ary zay zavatra aza sous-estimena mihitsy ao ampianaritra an'izany ny mpianatra tsy azonao atao mihitsy ny sous-estimé an'izay fa la limite anao amina eritreritra hoe inona mahatonga an'ilay filoham-pirenena manao an'izay zavatra izay. Eo zany izy. Pour résumer, ny olona tompony ary mampiasa an'izany manipulation de masse zany dia manana ny marivo isalosana ary manana ny mangididy atrorony, mila atrorony. Zany hoe raha olona multimilde avy any amin'ny tokantranony any izy ka milamina ny toe-tsainy, milamina ny zavatra ataony, mahitsy tsara ny zavatra ataony dia tsy tonga dia vanta aminao teo izy. Fa matoa izy tonga teo zay niteneniny hoe sambany aho izy vao nanao an'izao dia teneniko aminao fa manomboka mandady ny trano ary ho gravy ny zavatra mitranga satria mbola ho avy ny ilazantsika ny dossier izay tsy azony ialana. Izao nefa niteny hoe voatery tsy maintsy miala amin'ity société ity satria izao mba fantatrao malagasy hoe inona ny mahatonga azy tsy maintsy hiala ao anatin'io société io. Mba fantatrao malagasy hoe fa inona ny mahatonga ny hoe ianao zao no nanontany vao malomalo hoe fa nakaiza daholo ny 800 millions de dollars fanampiana tamin'ny Covid. Mba fantatrao malagasy hoe fa vao malomalo ny masonao no nahita fa tomobile zao daholo, tomobile zao daholo mivaly ny zavatra vidiny. Ny valiny nandana ny vola financement avy any amin'ny retom-panampy vola. Mba fantatrao malagasy hoe fa hatramin'izao mbola tsy manomboka akory izay tokony efa nomboka. Ny autoroute ny Tamatavy Antananarivo. Mba fantatrao malagasy hoe fa ity dia bloquena satria tokony nisy ho tombotsoa an'ity izay tsy maintsy adina hevitra aloha hoe where is my minute. Raha iny koa ny dikan'izay. Fa ino ianao zany? Heureusement fa ilay olona mpanao faiky manodidina azy no tafiditra ao anatin'ilay izy. Ka ny fampiasan'io zavatra io dia izao. Voalohany, de manière insipide, dia maka public convaincu na public manipulé qui partage la cause qui va disséminer ny message tiana ampitaina. Efa iny, zao iny, zao iny, zao iny. Ka rehefa tafiditra ao anatin'izay ilay cible izay ianao hoe tsy maintsy potehana ity olona ity amin'ny alalan'ny manipulation de masse. Miasa zany ny organe de communication, indrindrindrindra ilay olona manana organe na structure de communication izay zatra rehefa miasa. Raha vao opérateur économique zay ny mandeha mitonantonana mividy télé, mametraka gazety, radio, dia efa mamahina fa tsy milamina izy zany. Taiza teto ambonin'ny tany nisy hoe ahafahana milaza fa légal ny fanokafana compte offshore. Efa nanao aveu teto tamin'ny Lady. Contrat expatrié ho any. Zany nanana compte offshore 3.
Anankiroa tao Maorisy, iray tany Seychelles, oui Seychelles. Satria tsy tiako handalo ao amin'ny compte bancaire Madagasikara. Ny volako satria lasa taxable izy rehefa avy eo. Dia nataoko contrat expatrié. Fa en majorité, ny olona manokatra compte offshore dia tsy mazava ny source sy ny origine n'iny vola miditra ao anatina compte offshore iny. Zay ny objectif ana compte offshore tompoko. Ary niza État eto ambonin'ny tany, ankoatran'ny hoe Île Maurice sy ireny structure, les pays misy mandray an'ireny mamorona an'ireny compte offshore reny dia contre an'izany. Fa Madagasikara moa tsy afa manoatra satria tsy pays manana dissuasion ka afaka ny andeha aneriny Île Maurice hoe avoy aminay daholo ny source sy ny origine amin'ny compte-n'ity olona ity. Tsy manana an'izany pouvoir zany Madagasikara. Fa la Frantsa manana an'izany, États-Unis manana an'izany. Zany hoe ianao zany, araka ny efa noteneniko, manana compte offshore, dia raha atao ny fanadihadiana avy eo hoe avaiza ireto millions de dollars reto, sahako miteny anao fa tsy mazava ny source an'ireo, tsy mazava ny origine. Commence par toi. Ny ahy tompoko mazava. Paiement ana honoraire à travers ny asa nataoko sy ny prestation intellectuelle nataoko tamina société na compagnie pétrolière, misy facture dia misy paiement tsara, mazava. Fa ihatra hoe avy any Chine, mifanena amin'izany ianao, dia aleo mifanena amin'ny devoly toy izay mifanena amin'izany olona izany. Fa vita tanteraka ianao. Tsy hoe raha mivoaka avy any ny taratasy avy any amin'ny fitsarana dia izao. Azafady e. Fa maninona tsy navelana avoaka tany Madagasikara? Zay mpanao gazety natonona mba avoa lesy mba publier lesy ty verdict navoakan'ny justice frantsay ty. Bainina, tena miala tsiny tsy te hahita olana amin'io zay. Bainina, tsy te hahita olana amin'io zay. Sa an'le ry no ny tena izy no nitory ato aty andafy. Ohatray le aza. Non, diso ny teniko. Tsy sahany no ny teny hoe resiko izy taty andafy. Azafady tompoko. Tsy niteny an'izany izy tao na indray mandeha ary. Hoe resiko izy taty andafy. Satria ny sakana daholo ny mpanao gazety ny haina aman-jery rehetra. Mena seny tany Madagasikara hoe zay mamoaka an'io ilay tena ataoko mahita ny Jacob. Dia tsy mivoaka. Zany tsy ahafantaranareo an'izany. Na dia navoakako teto ary izy dia ny vahoaka koa tadio fa mora manadino. Oui, salut cousin. Azonareo, mora manadino ny vahoaka. Dia tafiditra facilement ao anatin'ilay manipulation. Ka raha raisina izy sur le plan national, dinamika zavatra entin'io zavatra io, zaraky ny teneniko hoe ifleurir Kotomalala sy ny olon-kafa dia natao haingonaingon'ilay fandarana fotsiny, fa en fait misy tanjona ny fandarana iny. Je suis Baudor. Maheno fofofofona coup d'état za tompoko. Tadio izay teniko izay. Ary zay tsy tatany dalàro eo amiko. Eniko aloha izy, dia potika aloha. Je suis Baudor, un coup d'état. Zaho zao teneniko anareo, principe politika anankiray, raha vao ianao ny dokadokafan'olona izay, tadio. Fa ho avy ny zavatra anankiray hoe za nandokanao, inona kosa mba tokony takalina iny. Fa tadio koa nefa hoe dokafana ianao dia matoky. Dia nefa ianao pehan'ny olona avy eo, mise en confiance. Mais dans le cas d'espèce, dans le cas actuel, selon le contexte, satria andray amatoa Andry Rajoelina dia tsy maintsy hiaro ny tenany sy ny ho avy ny vady aman-janany hoe
Non, za kosa tsy aro faty amin'ny laisany. Laisany ve mangalatra, laisany manao an'izao, laisany manao an'izao. Zangany teny an'ny laisany hoe mangala volany amin'ny knapsa. Zangany teny an'lahy hoe bahany ny vany. Zangany teny an'lahy hoe ataovy an'izao Madarella. Azafady ozy Andry Rajoelina fa tsiditra amin'izany a. Voatery na tiany na tsy tiany ihany koa nefa ny Andriamatoa Andry Rajoelina tsy maintsy hanaraka ny recommandation sy ny exigence apetraky ny bailleur bilatéral na multilatéral na pression avy amin'ny Union européenne surtout. Dia manomboka eo zany ny oendrik'lainsa, dia manomboka eo koa ny fisarahana, fa tsisy déclaration miteniteny hoe zany tsy amin'ny politika tsisy an'izany. Ny olona opérateur mpanao politika takany navoan'ny Ngaha Marc Ravalomanana izay niteny hoe totakely iny. Tonga dia ilay totakely efa tonga dia karakara momba ny hoaviny izy. Fety indray mitoraka ity fa maritra loatra dia tsy afaka miteny hoe zany tsy mila ny latsony. Fa ilay iray efa ao anatin'le ino izy eo, efa ao anatin'le zatra mamadika eny am-panidinana. Zavatra tokony ho fantatrareo dia iny rangahy iny anie. Mba ahafahany niaro ny fananana dia voatery izy aloha ny negôsia tamin'ny tantely. Tamin'ny andron'ny Ratsiraka Didier tokony samborina izy iny. Fa tsy hay izay mirakla amin'ny fanarahana izy tantely tao dia tsy nisamborina izy. Tena moa tamin'izany dia gaga hoe ahoana ny fandehany. Tsy nanontany akory ary n'Andriamatoa Ratsiraka Didier satria mba misy mode opérateur fantatrany. Tsy nisamborina izy. Mba ahafahany niaro ny momba azy dia tsy maintsy nanohana ny Ravalomanana izy. Mbola velona Ravalomanana. Ary samby nahitsika fa tout de suite après izy no teo akaikin'ny Ravalomanana. Fa rehefa voan'ny Ravalomanana vao tonga saina ny tany hoe totakely iny tsy mila an'iny a. Izy anefa le temps izy nahinao an'izay dia efa iny izy mifindra moramora dia efa iny indray izy mijoro teo akaikin'ny Andry Rajoelina. Bis repetita. Zay le mode opérateur. Fantatry Andry Rajoelina nefa izay. Ary fantatry le ry koa hoe fantatry Andry Rajoelina. Eo zany ny maha-fascinant amin'ity zavatra mitranga indray mitoraka ity. Satria niezahana ny lansena le ajo tsy nengy. Lezahana ny lansena le naina andretsi-taona. Zavatra tokony ho fantatrareo ne tsy mahazo vola firy avy amin'ny fanjakana anie ny commune urbaine Antananarivo. Satria vao lany mera vetivety dia naina andretsi-taona dia ny plasin'ny Andry Rajoelina mitsiroritiny. Anky vareo ozy Andriamatoa Andry Rajoelina, kopaiko zany ny vivara. Dia mahatonga an'io CUA mitsipozipozy io. Voatery mamorona zao, voatery. Il y a des trucs il y a des non-dits parce qu'on ne peut pas communiquer ça au niveau par rapport au peuple hoe misy ny zavatra tsy fandaminana atao amin'ity fampitondràna ity. Petraka fotsiny nareo amin'ny plasin'ny Andry Rajoelina. Ialahy ve mijoro ho adversaire ao? Ialahy nga mera ratsy za. Fantatro zao fa resiny rina i naina. Fa natao mihitsy, zafadoka, natao mihitsy hipasena ny naina amin'ny alalan'ny micmac rehetrarehetra. Dia vao tonga naina même pas quelques semaines dia tonga dia mieritreritra hoe filoham-pirenena. Ny ankabeazan'ny olona manodidina azy tahaka ny Eric Rabearsoa ohatra dia tena farany tsy tiany Andry Rajoelina mihitsy. Dia nefa izany olona izany manodidina, ny olona manodidina ny naina andretsi-taona dia olona Ramapadango, Ramasabomanga amin'ny arangalana fitondrana ho filoham-pirenena. Dia nefa ny tsindrimandena indroa no misy fisakafoanana miaraka ary amin'izao fotoana izao ary ny eno ny renseignement teo
dia misy fivoriana goavana atrehan'ny premier ministra eny Ambobao eny. Hoe inona daholo ny dikan'izany? Alao tonga dia lazaiko dia amin'izay tsisy. Mamahina ianao Andriamatoa Andry Rajoelina, il y a un coup d'état dans l'air. Ny dikan'ireny hoe za mbola eto ary za mbola manohana anao, za tsy candidat. Dia ny dikan'ireny dia raha mifiliky l'année affaire dia zany vao malimaly. Ny cause hoe za manohana anao e. Donc samy mieritreritra, samy mandinika fa tafiditra ao anatin'ny za kosa aloha mialatsiny. Marina fa za zao dia mahita mihitsy samy malala nareo hoe zay sy Ramatoa Fanirosoa tsy mifankahazo. Fa za miteny anareo fa ny dossier nampiasain'ny madama Fanirosoa ireny dia authentique. Za moa tsy mahita an'izy raha tsy amin'ny La Gazette satria za tsy mihaino azy. Authentique reny ary ireny dossier reny marina reny. Fa natao faux au niveau ny fitsarana dia lasa daholo rondondo sy ronono fa dia itony dossier itony anie ny fitsarana mihitsy efa statueny itony hoe faux e. Dia flagrant délit d'incompétence. Za tsy miteny hoe mahay Fanirosoa. Ça, j'ai des doutes par rapport à elle, vous le savez très bien. Amin'ny resaka hoe fahaizana ara-pitsarana zany, fa ny dossier nampiasainy naseho an'ireny authentique reny ary marina reny. Satria raha nisy niady tamin'io resaka bois de rose io, fahatelo na faefatra na fahafolo mba faraky ambin'ny folo aho. Oui, mba faraky ambin'ny folo aho tompoko. Ampanetretena teneniko an'izany. Tsy afaka tononika eto ny anaran'ilay général natsangana ary foloan'ny organe miady tamin'ny resaka fanondranana bois de rose tamin'ny andron'ny Andriamatoa Ravelonarivo premier ministre. Zany nanolotra hoe nanolotra ny olona io ity olona ity ny incorruptible fa ity ampanaovina an'io. Dikan'izany mahafantatra tsara hoe ity dossier ity dia nitretena ho faux ary zao ny fanarahana atao nivoaka avao fa de là adira hoe nohon'ilay dossier statuen'ilay fitsarana corrompu tamin'izany andro any na hatramin'izao ary raha vao resaka io rangahy io grave be ny ilay farany teo e. Grave be tsy tantara aminareo hoe inona ny zava-nitranga fa grave. Tiako tenenina aminareo tony zao izy dia miteny alo avy aloha ny volan'ny Ravatomanga vao mioeraoera eo. Hitanareo amin'izany. Hitanareo amin'izany. Dia toy ny hoe fara zana ary vao ralisaona. Dia nefa rehefa sokafanao hoe tena sokafanao dia compte fake. Satria ny fanaovako azy tonga dia bloqueko daholo dia voatery mamorona compte fake rovendrana dia le misy sary boribory reny no ahafantaranao fake le izy. Manala barakatena. Tena manala barakatena satria mba miezaka miditra ao anatin'izany atao hoe manipulation. Manipulation de masse. Nefa finalement zéro. Meko anankiray nareo tena hoe ahoana zany manipulation de masse ary jusqu'à hatramin'izao mbola efficace. Rehefa nanana problème nisy mévente ny vin rouge tany amin'ny taona fitopolo tany après an'ilay choc pétrolier tamin'ny 76 angambany izy iny dia nanana problème vente na hoe mévente ny divay frantsay surtout ny vin de garde na ny hoe vin de luxe zany. Satria tsara ny mahafantatra ary tokony ho fantatrareo zany raha ohatra ianao zao hividy an'izany Petrus zany inaccessible zany. Ben oui. Ary nisy problème tamin'izany andro any.
Miasa saina ny groupement professionnel amin'ny momba ny divay, surtout ny vin rouge, ny Bordeaux zany no tena touché tamin'izany, tamin'izany andro any, tamin'ny taona 1970, pendant ny crise pétrolière na choc pétrolier, dia recruter cabinet internationaux, cabinet de lobbying, regroupement professionnel ny resaka vin reo, ny frantsay. Inona ny zavatra mivoaka tao ozy nareo? Recruter zareo lafo zany a, professeur maromaro. Reto le cabinet de lobbying zany. Ny ankabeazan'ireo professeur reo cardiologue daholo. Ny ankabeazany an. Tamin'izay fotoan'izay, vous allez me dire hoe mandainga Fleury jereo ny histoire. Mety any amin'ny Google any hitanareo zany. Fa raha vao manao an'izany atao hoe resaka influence zany ianao, hoe influenceur zany, amina na hoe cabinet, hoe manao lobbying, de tsy maintsy maheno an'izay tantara zay ianao, inévitablement. Dia ireo professeur reo no mivoaka amina magazine, c'est payant. Eto zany de milaza aminareo, raha ny teny zany le rangahy iny hoe saotra anareo nanasa anahy, c'est faux. C'était des stations télévisées privées. Donc c'est lui qui a payé. C'est lui qui a impulsé, qui a organisé l'émission en question. Vous voyez bien le mensonge, la manipulation. De raha ohatra ianao zany maka page amina magazine luxe reny zany, ohatra hoe be mpijery zao ohatra hoe Forbes sy ny karazany, na hoe mety hoe Figaro, Le Point, que sais-je, Time, na gazety any américane, any États-Unis, New York Post, de misy publicité ao, misy article ao de milaza hoe professeur zao de miteny fa ny vin rouge, un verre de vin tous les midis, na hoe isaky misakafo de micontribuer amin'ny resaka circulation. Mampatsara ny fo. Nanomboka tamin'ny 76 no nilansena an'iny. Ary rehefa tena lancé le izy dia reboosté rapidement ny fiakaran'ny divay frantsay satria tao anatin'le opération de vin Bordeaux rouge. Ny Bordeaux rouge ny manana an'izao, mahatsara circulation, mahatsara ny fo. C'est faux. C'est le travail d'un lobbying, d'un ensemble de cabinets de lobbying, d'un ensemble de cabinets d'influence, en vue de manipuler anao, andeha consommer anao. Zany hoe raha ohatra anao 70 centilitres ny divay anankiray, de tous les 2 jours anao zany, 2 jours anao misotro an'iny, de 3e jour anao mividy divay anankiray. Zany hoe lasa mi-consommer divay zany ianao 2 bouteilles minimum par semaine. Ary maro midobo tao anatin'io. Oui. Manipulation de masse, nolazaina hoe nareo anie zao na zay ho any tena mahagravy an'ity resaka manipulation de masse ity, na teneniko an'izany ary nareo de à peine nareo mino. À peine. Vous allez me traiter de menteur. Mais oh arô, désolé de vous décevoir. Fa zay le izy. Tika ano tsy tika ano, manaiky anao tsara tsy manaiky anao, tant pis. Fa zay le izy exactement. Ka rehefa tafiditra ao anatin'le manipulation zay ianao, lazara any micomprendre anao.
Prendre anao. Fa rehefa lasy ianao avy eo, au contrario eo, hoe ahoana tokoa moa zany ty olona ty? Marina tokoa ve fa Angaratsiraka Didier no namono an'i Ngaratsimandrava? Ahoana izy alohan'ny nahafatesany ny teny hoe mba hivoaha marina hozy izy tonga de avoakako ty ny anaran'izao, ty ny anaran'izao. Avez-vous pris la peine de vérifier? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était parti à Vohemar, sinon à Mbilbe, vérifier les informations, sinon le renseignement donné par le président Ratsiraka en question? Non, non. Satria manimba sy manapotika ny establishment. Zay koa aza adino. Ao anatina gropona olona nanankarena, ao anatin'ny hoe zavatra tsy mazava, dia tsy maintsy mampiasa an'io manipulation io. Ohatra zao teneniko anareo, fianakaviana Ramanandray be, tsy mila an'izany. Ils gagnent leur vie honnêtement. Ils n'ont pas besoin d'aller voir les journalistes pour dire ouais, ah, za olona madio, za madio tanana, za manampy fiangonana, za kristianina. Ils n'ont pas besoin de ça. Ny olona miara-miasa, payer, régler, manaja tsara izy. Nefa izy zany tsy malala. Fa ny malagasy manana indrindra dia ny fianakaviana Ramanandray be, iny Antaninarenina iny ny ankabezan'iny Antaninarenina iny amin'ny fianakaviana Ramanandray be. Ny tompony takany zany hoe exportation ana chocolat dia ny fianakaviana Ramanandray be. Efa naheno ve ianao hoe mpangalatra hono ny fianakaviana Ramanandray be? Non, ce sont des bons travailleurs qui n'ont jamais, qui ne se sont jamais mouillés dans la politique. Ils sont dans leur coin, tranquilles, ils travaillent tranquillement, sans provoquer quoi que ce soit. Tsy mandeha voatery izy hoe andrahanina ny golf dia menaceko ala raha vao tsy menila any action an'io. Ny Ramanandray be raha mivoaka ny trano tsy voatery hoe miaraka amin'ny garde du corps. Inona ny antony ivoahanao miaraka amin'ny garde du corps? 5 enina armée. Satria ianao manana zavatra atahorana. Fa izy ianao tsy mpiasa-mpanjakana, ianao tsy fonctionnaire, haut fonctionnaire, kanefa anidy arahana garde du corps 5 enina vady aman-janaka ao. Oui, c'est un bon exemple. Ramanandray be. Fa tous les malgaches qui se sont mouillés dans la politique pour s'enrichir, à un moment ou un autre de sa vie, de leur vie, se retrouvent dans la paille. Taddio zay. Ary eto aho vao mamoaka ny zavatra tokony ho fantatritsika rehetra. Zao misy asanay mpanao gazety dia mampivoaka anao ao anatin'ny petit carré anao. Raha il y a quelques jours de cela, miala tsiny ary tena hifonako mihitsy, tena hifonako. Tamin'ny andro niradiotsikao avao zao, dia tena namely mafy andra Valomanana ny azafolahy tamin'izany andro izany. Rehefa raiky tany ankanenjika, satria ny radio tsika avao tsy hitanao ny tarehan'ilay olona. Rehefa raiky tany ankanenjika tsisy mahalala akory ny azafolahy. Hoe inona anie ilay azafolahy tediavina? Enjehana atao azalampo, tsisy mahafantatra akory. Malgré ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao sy ny zavatra nitranga, vitsy ny malagasy mahalala ny Mamy Ravalomanana.
Nivoaka tamin'ny fanginana izy fantatrin'ny malagasy maro be zany mamira vatomanga amin'izao fotoana izao. C'était ça l'objectif. Caché. Zany hoe pour résumer zany raha ohatra résumé na ny zavatra an-trano tafiditra tsara tao anatin'ny zavatra nieritreretintsika ary zavatra tokony ataony Andriamatoa mamira vatomanga. Izy ihany nampiseho ny tenany eo mason'ny vahoaka hoe ity aho. Za ty, za le mamira vatomanga. De tsy fantatritsika ny zavatra itsangara-pitso, tsy fantatritsika ny zavatra hoe ahoana. Fa iny izy iny fantatry ny vahoaka malagasy am'izay zany hoe ay ve ity le mamira vatomanga e. Ça peut être positif, comme ça peut être négatif aussi. Ben oui. Tratra zany ny tanjona raha ity fandaharany ity fotsiny hoe iny izy fa izy mihitsy no miseho vahoaka hoe za le izy e. Ty ho aho za. Azonareo? Za le bandy. Ka mandiniky tsika hoe za hoe zano fiaingan'ity revi ty, zany conséquence an'ity bayan'ity fa de ndao e. Découvrez la saison 2. Dia tsika mahita azy ozy izy mifandeha an'izay. Sina posizioni sono ahitana miramirana sy toy kanto toiza elerianao izany inonany vaovao tsy niova mihitsy anao. Hitanao, amaranako an'le fanazavana amin'le manipulation de masse de zao. Zay no mahatonga natany ny voalohany de efa niteny foana hoe tsy intéressé amina politika malagasy zany. Ataonao ministre tsy m'intéressé anahy zany, za tsy baikibaikon'olona zany. Zany ny zavatra farany tsy tatiko. Vao 14 taona de efa nidécidé ary nizariko tamin'izay ny parcours que je serai patron. Je n'aurai jamais quelqu'un qui prendra la décision à ma place, surtout de mon avenir, à 14 ans tompoko. Donc, raha za no nomenao ministre, tsy mety ahako mibaiko ataonao de tonga anao de forako anao. Premier ministre tsy m'intéressé anahy zany. Toy anao hoe filoham-pirenena. Filoham-pirenena indrindra voabaiko. Ndao ary zao le bandy. Sina posizioni sono ahitana miramirana sy toy kanto toiza elerianao izany inonany vaovao tsy niova mihitsy anao fa toy fahiny. Manao ahoana riza ny fiainanao mihitsy aho fa efa mahafinaritra miamo de tsy mbola niova fantatrao ihany mirenireny aho tsisy fiafarany. Salai mandi, salai mandi sulava ni fuma, salto matitia. Salai mandi. Walking by
Nanao tsy fantatro ianao fa izao te hiverino efianao efa samatra tsy mitantsona tsy mitantsona Valideni sia maita Fazaiana punawani no tsy fantatro Amaminuna ianao Samba matsiaro Ianao mitsikisy Manganoano Tonga ny fotoana Tena sanada Ora maro efa lany Samy tadianao Efa fantatro fa efa tankehitsiny Ka misy satao Teny maradino Salai bandia Bandia Salai bandia Bandi sulama Ni fusona Salata Matetikya Salai bandia Bandito Maranhão Salai bandia Não se fantatro ianao Farizao te hiverino efianao efa samatra tsy mitantsona tsy mitantsona Salai bandia Bandia ianao Salai bandia Nanao tsy fantatro ianao Farizao te hiverino efianao efa samatra tsy mitantsona Fa sy izy teo Jack Terry zany no nihirany ny iriny ary tsy afenina fa ahatsiarovana ny fahiny tokoa izy ary anisan'ny hira tena tsara ary mahafinaritra. Zay zany ny tiako ampitaina anareo androany ary mbola averiko ihany hoe raha vao olona no mpanao politika na misy tanjona politika anatin'ny zavatra lazainy sy ny zavatra teneniny non ny hoaviny na ny fieritreretiny hoaviny dia taddio fa misy manipulation foana ao ambadik'izay.
Ary ny olona manana tanjona politika dia tsy menatry ny mandainga. Tsy menatry ny mandainga satria ny varotranao, ny hanodina ny sainao no tanjony ao anatin'ny manipulation de masse zao io asa angambany izay 5e point na 4e point de hoe créer un public ignorant. Ianao zany tsy mahafantatra le tena oenty-plainte sakory de nefa ianao miditra ao anatin'le revy. Iny ianao mipotika avy eo de olona tafakatra ministra avy eo tsy mifanoratra aminao Facebook intsony izy. De eo anao migaga hoe taloha tamin'ny andro taloha mamaly foana izy ohatran'izao ke non nandroko. Lasa zay le mahatonga an'le phénomène hoe mouton de panurge. Ianao le mouton na ianao le escalator niakarany teo amin'izy ary zay foana no averimberitry hoe zay no nahatonga anahy niteny de mimeloha hoe ity fandaharana ity toko de tsy eritreritra mihitsy hoe haka fitondrana na hipetraka ho mpitondra. Fa ametrahana ny zavatra ao anatin'ny sainao malagasy hanokatra amin'ny masonao sy ny sainao hoe tena rehefa ataoko zany analyse zany aika izaho efa ela mivoafitaka fa maninona ny vendrana ohatran'izany satria tsy natolony ianao le zavatra. Veloma tompoko, mandram-peona. Tsy natolona anao mipopy de takan'izay ihany koa tsika malagasy. Maro ny tsy natolotra atsika de teo ny navery atsika de lasa zaza foana tsika. Infantiliser le public ao anatin'ny manipulation de masse zany tompoko. Hitanao rehefa miratra amin'ny masonao ka amin'ny torimasonao ianao de atsapa hoe araka le teneniko teo hoe kay le aza aika izaho zany efa hatramin'izay mihitsy mivoha de mety ho tezitra amiko ianao, mety ho faly amiko ianao. Izaho zao tonga de sahako miteny anao vita zay ny communication nanadiovanjareo an'le raha naman'iny latsinainy talata de mety possible any amin'ny lakamisy na zoma any pehina am'izay Fleury Rakotomalala de iny anao vao maika tafiditra hoe ahoana iny monsieur Fleury de tonga de ho zahako am'izay fotoan'izay hoe ohatrany tsy nampianatra anareo akory aho, ohatrany tsy niteny taminareo akory aho hoe ahoana an'izao fa ho avy zay. Mety ho henonareo any amina radio any na tsy haiko ohatran'izany hoe io am'izay fa pehan'ny Fleury Rakotomalala. Lôzika be zany. Il faut que la manipulation satria tafiditra ao anatin'ny manipulation ny fanapotehana olona koa. Ka rehefa potika iny olona iny de miaina ny adva zany. Kanefa malheureusement hatreto aloha ce n'est pas le cas. Ary isaorako anareo mpanaraka eto satria le olona eto efa zatra an'le hoe sokatra ny sainy, masony mandinika ny sainy dia mazava ho azy tonga de tsapany hoe tsa foutaise ozy izy.
dichiarato fatto a dinja puturi tuki fitaka izin sitaka Sicciatone vitali nel fiume offesini nel farfalla donizzaini cittadini ieri tu che sedina nel timino poverina Aiuti futili opportunità Eternalizza Lasci diavoli Decina solo nel Fai Sufani Ratiana Aridiamo Tapana Hari life Downy kilala, kalay taraja, tabana najana, uweza kumjai, natami kikita, izimikita nyomu, satia majawamu, nilanite bani. Sicciatone vitali, le filosofie la farfalla donizzaini cittadini fai dire tu che si rina le divine babonella aiuti futili opportunità Eternalizza life diavoli Regina Tolo Fai Sicciatone vitali le filosofie la farfalla donizzaini cittadini fai dire tu che sei divina Découvrez Abastoile, un service de sécurité et de confidentialité numérique gratuit tout en un pour rester en Fui quando ni hai Fui quando ni hai cambiato sawa Fui quando ni hai ti sucio Fui quando ni hai cambiato sawa Fui quando ni hai Fui quando ni hai cambiato sawa Fui quando ni hai Fui quando ni hai cambiato sawa Tia Bitudwe Tuantanano Bifiataku Gantioniait Rufanirina Ise Maniku Pitia Bitudwe Tuantanano Bifiataku Gantioniait Rufanirina Ise Maniku Fui quando ni hai ti sucio Fui quando ni hai cambiato
Utuini fanaty travelona reo fikiore reo fikiasa tumboapitra hoe voatana afoiko anao ny ray Jesosy io afoiko anao ny ray kampia sawa afoiko anao ny ray afoiko anao ny ray kampia sawa afoiko anao ny ray Jesosy io afoiko anao ny ray kampia sawa afoiko anao ny ray afoiko anao ny ray kampia sawa afoiko anao ny ray afoiko anao ny ray kampia sawa afoiko anao ny ray afoiko anao ny ray kampia sawa. Eny aza mandra-piona tompoko velo mahafinaritra ny hafatra angambany dia mety tsisy tsony amin'ity semaine ity fa amin'ny lahady hariva amin'ny 7 alina aty Frantsa raha isy satria amin'izay fotoan'izay nivoahan'ny résultat ny deuxième tour mba mamela nareo satria sahirana amin'ny propagande ny tenako dia ninona zavatra miainga eo dia tsy afaky niteny ako amin'ny émission satria maromaro ny fivoriana sy ny asa tokony atao amin'izany satria ao anatin'ny dernier virage zay tompoko isaorana be dia be antsika ny fotoanantsika zany raha ohatra misy dia ny lahady hariva any amin'ny 9 alina ny Madagasikara any. Ndao ary ten'Andriamanitra tompoko.